Ni Andriamatoa Thierry Rajaonarmantianina candidat ho filoham-pirenena tonga zahay telo mandat nanatrika ny antota taratasy filatsany ho filoham-pirenena dia totatrano soa tsara izy iny ary eto moa dia manararaotra ny tenako misaotra sahady izay namaly ny antsony antoko maromaro fikambanana maromaro manerana ny lafivalon'ny nosy ka ny vahiny izy androany iny dia miekeny vahilotsaka izy ho candidat filoham-pirenena. Maninona ny hoe nareo no nanapitra an'ilay izy? Araka ny lalàna ma tsy maintsy misy atao hoe mandataire zany dia zahay zany no ny mandateny nanao an'ilay izy. Azafady inona no zavatra mampiavaka anareo par rapport amin'ny candidat rehetrarehetra? Mampiavaka anay ary zay moa antony latsany filoha am-perinasa ankehitriny efa betsaka ny asa natomboka ka tokony hotakaraina hatramin'ny farany. Nanomboka tamin'ny programme gouvernemental sy namany reny dia manana vinya koa izy zany hampandrosan'ity firenena ity ka zay tsara sitrako rehetrarehetra dia iangaviany zany mba hanohana mba hanatanteraka izay vinya fisangatana zay.